Miarabantsika rehetra mianaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Androantsika dia anatsoka lesona ny amin'ny fiainan'ny goaika sy ny voninkazo eny an-tsaha. Miara-vavaksika. Mipatakanao indray zahay Jesosy eo, mpianarinao amin'izao fotoana ary misaotra zahay satria anao manaiky ny mpianatranay foana. Sokafin'ny masom-panana eto, ahazo ny hevitra izay tianao ambara amin'ny alalan'ny teninao. Satranao Jesosy. Amen. Arak'izany dia hiaingatsika amin'ny Lioka toko 12. Hitantsika amin'ny Lioka toko 12, Jesosy mampianatra ny mpianany mba tsy hanany amin'izay hohanina sy amin'izay hotafiana. Hevero izy ny goaika izay tsy mamafy, tsy mijinja, tsy manana fitoeran-javatra na trano fitehirizana, nefa Andriamanitra mamelona anazy. Jereo koa izy ny fanirin'ny voninkazo tsy miasa na mamoly, nefa na diso mona tamin'ny voninahiny rehetra ary tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Andriamanitra niahy niantoka ny hatsaran-tarehiny. Arak'izany dia hianatra antsika aloha voalohany ny amin'ny goaika. Ny goaika moa dia vorona tsy dia miara-miaina amin'ny olombelona loatra, sahala amin'ny akoho, sahala amin'ny vorotsoza, sahala amin'ny voromailala, fa matetika ny goaika any an'ala ary tsy dia mifanerasera amin'ny olombelona firy. Nefa tsy hijery araka ny fomba fijerintsika olombelona tsika eto, fa hijery araka ny fomba fijerin'Andriamanitra. Ahoana ny fijerin'Andriamanitra ny goaika? Hitantsika amin'ny Lioka toko 12 eto fa niraisin'i Jesosy ny goaika anoharany ny amin'ny fatokisana an'Andriamanitra. Ary tsy eto ihany ny toerana ampiasan'ny tenan'Andriamanitra ny goaika ilazana ny fatokisana an'Andriamanitra, fa hitantsika koa zany any amin'ny Joba toko 7:30. Hitantsika tenan'Andriamanitra milaza hoe iza moa izy no manome hanina ny goaika raha mitanana amin'Andriamanitra ny zanany ka mirenireny tsy mahita hanina. Hitantsika amin'izay fa raisin'Andriamanitra manokana ny goaika ilazana ny fatokisana anazy. Ary mety ilaza tsika hoe ny vorona rehetra mety azontsika soloina hoe iza moa no manome hanina ny akoho, na iza moa no manome hanina ny ganaganadia, na iza moa no manome hanina ny zavatra sahala amin'izany. Fa Andriamanitra foana. Fa zany iny fa misy antony manokana matoa ny goaika ny raisin'Andriamanitra eto. Satria raha jerentsika manokana ny kontekstan'ny Joba toko 7:30 sy toko 7:30 io dia milaza an'Andriamanitra, milaza ny Joba hoe Joba tsy mitsinina, Joba kely tsy tokony hifandahatra amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, Andriamanitra ny mahatonga ny masoandro hiposaka amin'ny fotoanany sy ny orana sy mametra ny ranomasina ny amin'ny fetrany, ary misy biby vitsivitsy raisin'Andriamanitra ao ilazana amin'ny Joba hoe Andriamanitra no mahefa, Andriamanitra no tompon'ny zavatra rehetra. Lazainy fa amin'ny toko 7:30 lazain'Andriamanitra fa izy no tsy nanome fahendrena ny otrisa, ka mahatonga ny otrisa rehefa manatody dia mamela ny tany hamana ny atodiny, ary tsy raharaina dia voahitsakitsaka ny bibidia ary ny atodiny. Lazainy koa fa Andriamanitra no manome fahendrena ny hitsikitsika sy manome fahalalana ny hitsikitsika. Andriamanitra no manome hery ny voromahery. Andriamanitra no manome fahasahiana ny soavaly ka misahy miatrika ady tsy manatahotra. Andriamanitra nanome hery ny manga ary koa tsy nanome fahatokisana ny manga, ka na dia mahery ary izy dia tsy azonao ametrahana fatokisana. Izany hoe Andriamanitra no nanao ny zavatra rehetra araka ny karazany avy. Ary ilazaina eto fa ny goaika dia mitaraina amin'Andriamanitra. Tsy naka ny biby hafa izy fa ny goaika, ary mbola io goaika io no averin'i Jesosy ao amin'ny Lioka toko 12. Goaika dia vorona mihinana ny zavatra rehetra izy. Mihinana izy na fako, na voan'anana, na ahitra, na fatim-biby, na olitra, mihinana n'ireny rehetra ireny ny goaika. Ary ny goaika dia izay lazain'ny tenan'Andriamanitra hoe mitoky sy miandry an'Andriamanitra izay. Ny goaika tsy mahery sahala amin'ny voromahery, tsy manana vangy sahala amin'ny amboadia, tsy manana
ho maranitra sahala amin'ny any voromahery sy ny any hitsikitsika, kanefa na dia tsy manana an'izay fahafahamanao zay izy, dia manana fatokisana an'Andriamanitra ary mihinana hanina sahala amin'ny any voromahery. Raha mihinana hena ny voromahery dia mba mihinana hena koa ny goaika. Ary hitantsika ao amin'ny tonokiran'ny Solomona fa mitsongaina manokana ny goaika ilazana hatsaran-tarehy. Hoy izy ny tonokiran'ny Solomona toko 5:20 hoe ny lohany izy izy dia toy ny volamena tsara, ny volony dia milantolanto sady mangilingily toy ny goaika. Izany hoe voarahy eto ny goaika ilazana zavatra tsara, satria eto ny tonokiran'ny Solomona dia milaza an'ilay lehilahy tia ilay olon-tiany izy, ary na dia maro ny zavatra tsara volo dia ny goaika ny raisiny hoe amaritana sy anehoana n'izay hatsarahany volo mangilingily izay. Izany hoe manana fahatsaran-tarehy manokana ho anazy ny goaika, na dia tsy manan-kery, na dia tsy manana vany, na dia tsy manana nify, ary ny goaika na dia tsy araka antenan'i Jesosy eto, na dia tsy mijinja, tsy mamafy, tsy manana trano fitehirizana, tsy manana fitoeran-javatra, dia Andriamanitra no miay anazy. Rehefa sendra olana anao, rehefa sendra problème, tsy arakaraka ny hamafy ny asanao ny hinananao, fa arakaraka ny fitahian'i Jehovah anao, arakaraka ny fitahian'Andriamanitra anao. Afaka tsy matory mihitsy anao, miasa foana anao 420 ora isan'andro, fa rehefa tsy tahian'Andriamanitra anao dia tsy mahavanimpianina ny asanao. Misy olona tsy mahalala an'Andriamanitra, misy olona tsy mihinan'Andriamanitra, nefa manan-karena. Fa ny tenan'Andriamanitra dia mbola milaza fa Jehovah mampanankarena. Na dia tsy mahalala an'Andriamanitra anao, izy ny tenan'Andriamanitra hoe izy no manome ranon'orana ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Fa ny tombony anananao raha ohatra ka mahalala an'Andriamanitra anao, dia anao tsy manana fanahiana fa anao matoky an'Andriamanitra. Ireny olona manan-karena ireny, raha ohatra tsy matoky an'Andriamanitra, dia mijaly fanahy mbola velona, satria ory mandinika ny ahatonga ny arenany sy ahatonga ny arenany tombo mandrakariva sy ho azo antoka. Fa raha manana an'Andriamanitra anao dia milamina ny sainao, satria fantatrao fa Andriamanitra mandray an-tanany ny fanananao, ny arenanao sy ny mombanao rehetra. Izay ny tombony ananan'olona manana an'Andriamanitra mihoatra ny olona tsy manana an'Andriamanitra. Ary ny tenan'Andriamanitra koa ary milaza fa ny mpanan-karena ohatra izy miasa mafy mba ho haniny olona izay matoky an'Andriamanitra. Izay ny lesona azontsika avy amin'ny goaika, dia ny hoe tsy ny azonao atao no tena mikaonty, fa ny azon'Andriamanitra atao anao. Ary inona zany ny atao hoe kristianina dia ilay karazan'olona izay mahalala misaotra an'Andriamanitra. Tsarova fa Andriamanitra no manome izay ilainao, ary famindram-pony no mbola mahavelona anao koa dia tokony misaotra anazy ianao. Faharoa dia jerintsika natsoaka lesona avy amin'ny lilia. Io moa zany ilay karazana voninkazo tenenin'i Jesosy eto, lilia. Izay voninkazo tsara tarehy, anala, eny an-tsaha, izay voninkazo tsy miasa, tsy mamoly, nefa manana hatsaran-tarehy. Izany hoe tsy mamoaka hanina ho anazy, izany hoe tsy miasa, nefa manana hatsaran-tarehy. Inona no mampiavaka ny lilia? Mampiavaka ny lilia dia tsy mihetsika izy, sahala amin'ny biby sy ny olombelona. Ary misy karazan-kazo ary afaka mihetsika. Misy karazan-kazo rehefa maniry izy dia ny sampany, arakaraka ny mampitombo ny sampany dia misy vahatra koa mivoaka avy amin'ilay sampany. Dia ireny vahatra ireny rehefa mikasika tany dia lasa mamorona sampany hafa. Izany hoe mikisaka le fototra le hazo, misy fototra ny marobe mba hahafahany mivelona. Misy karazan-kazo mandady. Misy karazan-kazo mitsetitra ny hazo hafa. Ny vahatra n'ireny hazo ireny zany miditra ny anatin'ny karazan-kazo hafa mba ahazony hanina. Fa ny lilia dia mionona amin'izay toerana misy anazy, amin'izay nambolena anazy, na mainy ainandro, na lena ny orana, dia tsy mampaninona ny lilia. Ary io no tokony andraisantsika lesona hoe mionona
amin'izay toerana ametrahan'Andriamanitra anao. Tsy ny amin'ny hoe anao mamboly, tsy amin'ny anao hoe miasa, tsy amin'ny anao hoe mamokatra mamoka bola ny hoe anananao izay ilainao, fa ianao izay matoky an'Andriamanitra, ianao izay mionona sy mivelona amin'izay ametrahan'Andriamanitra anao. Raha ohatra napetraka Andriamanitra anao hiasa, dia miasa sahala moan'Andriamanitra. Raha napetraka Andriamanitra anao hanampy ny hafa, dia ataovy izay sahala amin'ny fanompoanan'Andriamanitra. Raha napetraka Andriamanitra anao ho tale, dia manaova ny asa mahatale sahala amin'ny fanompoanan'Andriamanitra. Satria izay no anehoanao fisaoran'Andriamanitra, fideranan'Andriamanitra amin'izay zavatra ataonao. Raha mila miala anao te hiala amin'izay ametrahan'Andriamanitra anao, dia izay no mahatonga anao mety tsy ho voatà. Satria raha ny lili nongotana amin'ny toerana misy anazy, raha ireo voninkazo ireo nongotana, dia maty. Izany hoe raha tianao afindra, esorinao amin'ny toerana efa nametrahan'Andriamanitra anazy, dia mitarika fahafatesana ho anazy izay. Izany hoe ny toerana rehetra ametrahan'Andriamanitra anao dia aza arahana fimenomenoma, fa io no sitrapon'Andriamanitra anao, io no ankasitrahan'Andriamanitra ho anao. Dia raha ho Andriamanitra, misaoran'Andriamanitra, na dia men'Andriamanitra asa anao ka tsy mandray karama amin'ilay asa, dia miderahan'Andriamanitra, satria omeny lalam-bola hafa anao, fa ataovy ilay asa sahala amin'ny fanompoana azy. Aza fangaro ny asa sy ny vola. Misy anao mangataka asa dia men'Andriamanitra asa, fa tsy men'Andriamanitra karama, satria anao meny loharan'ny bola hafa anao ho karama anao. Ataovy fanompoanan'Andriamanitra izay azonao atao rehetra, ary mianina sy mifalia amin'izay men'Andriamanitra anao. Tsy midika izay hoe anao tsy asa, men'Andriamanitra ratsan-tanana folo anao hiasa, fa miasa amin'izay nametrahan'Andriamanitra anao, ary mifalia amin'izay nametrahan'Andriamanitra anao. Raha fehezina zany dia mianatra antsika lesona avy amin'ny fiainan'ny goaika sy amin'ny voninkazo izay Lioka. Izay ilay anaran'ilay voninkazo lazain'i Jesosy eto. Avy amin'ny goaika dia midika hoe miandrasan'Andriamanitra, matokisan'Andriamanitra, tsy ny amaro ny asa ataonao no hitahian'Andriamanitra anao. Tsy 420 ora ny ora nomen'i Jesosy anao hiasana, fa 12 ora. Hoy izy ny tenin'i Jesosy hoe mova hozy izy, tsy 12 ora ny ora ao anatin'ny iray andro, izay no atao hiasana. Aza mamono tena amin'ny asa, fa matokian Jehovah dia manana mahazo fitsarana rehefa tokony hitsahatra. Fa ny fitahian Jehovah no mampanankarena, fa tsy anao. Izay ny voalohany ny lesona azontsika ianarana avy amin'ny Biblia. Ny voninkazo dia mahaiza miolona amin'ny toerana ametrahan'Andriamanitra anao, ataovy lavitra anao ny fimenomenomana, fa tsy mahasoa izany. Misaora ny zavatra rehetra hoy izy ny tenin'Andriamanitra, dia mahaiza misaotra mandrakariva amin'ny toerana ametrahan'Andriamanitra. Ataovy ny zavatra rehetra sahala amin'ny fanompoana ny Kristy, sahala amin'ny fanompoana n'Andriamanitra. Aza atao an'ny olombelona, ataovy ho an'Andriamanitra. N'Andriamanitra irery midera ny laza ny voninahitra izay efa nazatra amin'ny taloha indrindra, mbola sandratsika ho anazy mandrakizay. Amen. Iray vavaka sika. Saotranao indray izahay, Tompo, ary mideranao mandrakariva fa omenao lesona vaovao indray izahay, ary amafisinao anay ary ny lesona efa nomenao taloha, ary mbola omenao lesona izay amin'ny manaraka. Ho voninahitra ao ny zavatra rehetra ataonay Jesosy. Ampitoero aminay ny teninao, ary ataovy miaina ny sitraponao izay. Ataovy matoky anao mandrakariva izay, Tompo. Amen.